Miarabana ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara avy amin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity manomboka miamverina masivana tsikelikely indray ny avaratraza eto amin'ny nosika vokatray dia misy ny orana ho an'ny ilan'ny atsinana Madagasikara, misy kosa ny herikandro indrindra ho an'ny atitany atsinana sy ny ilan'ny atsinanana amin'ny avoatany ary ny masoandro moa no mibatoerana tanteraka any amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara atombanana amin'ny toetratrano izay ato anatin'ny 3 andro avy ary mety matanjatanjaka kokoa izay tsikana avaratraza izay indrindra amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao. Ny maripana mazava ho azy dia midina indray aloha zany ny maripana raha ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinana ny nosy iray manontolo sy izay miova firy kosa izay ho an'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara izay tombanantsika mafana tanteraka hatrany mandritry ny vanim-potoana indrindra moa mazava ho azy ny tena ahitana an'izay. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia misy ny orana malefaka ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritry sava zay ka hatrany amin'ny faritry taolanaro misy ny herikandro kosa ho an'ny atitany atsinanan'ny Madagasikara sy ny ilan'ny atsinanana ho an'ny avoatany ny ilan'ny andrefana kosa indray dia ny masoandro no mibatoerana kokoa raha ho an'ny rapiso atolakandro mitoy hatrany izay oranandro zay ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo ny herikandro ihany koa ho an'ny ilan'ny atsinanany avoatany ary ny masoandro no ibatoerana hatrany any amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara raha ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay mety milatsaka hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana any amin'ny faritra vakinakaratrany ho an'ny ambony indrindra kosa indray raha ny avoatany hatrany dia 7 ka hatramin'ny 20 mety tafidina hatramin'ny 13 degré celsius ihany koa ny maripana any amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy misy fiakarana kosa izay maripana izay ho an'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara mety tonga hatrany amin'ny 13 degré celsius hitantsika any Tuiliara any ny tapany avaratra andrefana moa dia maherin'ny 30 degré celsius avokoa ny maripana vinavinaina amin'izay andro ny rapitso izay ho an'ny alahady mbola mitoy hatrany ny oranandro ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara manomboka amin'ny faritra sava izay ka hatrany amin'ny faritra vadivavy fa mety maimaina kely aloha ny andro ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny ary mandraona vao maraina kosa ho an'ny ilan'ny atsinanan'ny avoatany mety misavy zay ny atoandro ho an'ny ilan'ny andrefana kosa indray dia ny masoandro no mibatoerana tanteraka ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay dia mbola somary mangatsitsika hatrany satria mamafy rivotra mangatsika hatrany aloha ny avaratraza ka tombanana 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany tsy miova firy ihany koa izay ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ho an'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara mazava ho azy manodidina ny 30 ka hatramin'ny 4 degré celsius avokoa ny maripana vinavinaina amin'izay andro ny alahady izay ho an'ny fiandohan'ny herinandro vaovao kosa indray na ny alatsinainy manomboka miverina indray zany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo ny raona kosa dia tombanana andraona tanteraka zany ary mety arahina herikandro ho an'ny ilan'ny atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iray manontolo iny ho an'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy midina be raha araky ny hitantsika izao ny maripana any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara any amin'ny ilan'ny andrefana kosa indray mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany. Izay no mahakasika an'iny fa raha nitany falitoan-drivotra kosa indray teto Antananarivo renivohitra ny janona ho antony amin'ny ankapobeny izay tany falitoan-drivotra izay nandritry n'ity herinandro ity zany fa ao anatin'ny 3 andro ho avy kosa indray dia vinavinaina mbola hijanona ho atony hatrany aloha zany izay tany falitoan-drivotra izay raha ny tombatombana hatrany. Izay ny météo tamin'ity an'ity ary rapiso indray fotoana manaraka veloma to.